Amin'ny sehatra ara-kolontsaina indray kosa no anohizantsika ny fampalalam-baovao. Mbola mavitrika amin'ny famakiana boky sy ny fividianana boky ny tanora malagasy nandefa azo ary ny fivoarana ny teknôlôjia amin'ny fisiany internet. Manamafy izany kosa ireo mpivarotra boky ara-hoetran'ny fanadihadiana Jemimara Daniela sy Mamira Samuely. Tsy voasolon'ny teknôlôjia vaovao ny famakiana boky. Mbola isan'ny mavitrika amin'ny famakiana boky ny tanora malagasy na dia eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'ny fisiany internet. Manambetsaka ireo tanora amin'ny fianarana ataony ny boky raha nambarany ny tale fivarotam-boky iray. Boky kosa ngamba tsy voasolo ary za tsy miteny hoe mekamokamo ny tanora variana any amin'ny teknôlôjia zao ohatra internet sy ny sisa fa ny internet tsy manolo ny boky, au contraire zay tena faly mihitsy ny fisian'io internet io satria ny tanora miditra izy internet ohatra izy hoe manomana diplôme mandeha izy amin'ny internet any izy mahita titrana boky dia tadiaviny io titrana boky io dia tonga aty aminay any izy mikomandy an'ilay boky dia mavitrika mihitsy ny tanora mividy boky. Toerana fivarotam-boky iray ny Millefeuille etsy Behoririka sady mikarakara hetsika maro isaky ny alakamisy fahatelo isam-bolana. Nisy ny hetsika izay notanterahana androany izay nanasokandinana ny librairie mixte izay fivarotam-boky ela indrindra teto Madagasikara nanomboka ny taona 1790. Café littéraire moa zany izy ity. Millefeuille moa dia fivarotana boky manao événement isan-karazany. Manao café philo, café lecture, café littéraire dia androany café littéraire faharoa. Izy io zany dia Michel Rakotoson no mianime azy dia manana invité foana izy isaky ny café littéraire anankiray dia androany zany Jean Razakasoa no invité androany Jean Razakasoa dia tantarany momban'ny librairie mixte zany no tena atao androany tantarany fianakavian'ny Jean Razakasoa ihany koa satria tao libraire ihany koa ny dadany teo aloha izy libraire zanany koa libraire dia zay songadina tokoa ny librairie mixte satria ny crise efa maromaro vitsivitsy no efa ndimby teo hatramin'izay dia arak'ilay tantarana menenareo teo moa zany dia niforona tamin'ny 1940 izy io ataoko angamba fa izy rery ny librairie sisa mbola velona amin'izany niforona tamin'ny 1940 izany. Misy amin'ny teny malagasy sy teny vahiny ny boky amidin'ny librairie Millefeuille. Zava-dehibe ny famakiana boky araka nambaran'ny mpanoratra Victor Hugo hoe ny famakiana boky dia tahaka ny misotro rano sy ny misakafo, ny tsy famakiana izany dia tahaka ny vatana tsy misakafo. Mampitombo ny fahalalana sy ny fahaizana araka izany ny famakiana boky.